Feo amin'ny pejiny toe-karena dia isan'ny firenena manan-karena ambanin'ny tany Madagasikara, akoatra ny mpitrandraka vavety ao Ambatovia sy ny QMM ao Tolaniaro izay mitrandraka fasy mainty, dia isan'ny mitrandraka fasy mainty ihany koa ny Toliara Sainz ary amokatra izany manomboka ny taona 2024. Anisan'ireo orinasa mandray anjara amin'ilay hetsika Salon des mines du pétrole et de l'équipement ny Toliara Sainz izay mitohy rampitso ary misokatra ho an'ny rehetra ny hetsika izay tanterahana etsy amin'ny Mainine Business Center etsy Ivato. Claudia Rasolson sy Mami Rasoanaivo. Nivoaka tamin'ny filakevitry ny minisitra ny farany herinandro teo ny didim-panjakana manambara fa ho an'ny tombotsoam-bahoaka na d'utilité publique ny fanamboarana ny foto-drafitrasa eny amin'ny Serana-tsambo sy ny lalana mampifandray ny Serana-tsambo vaovao amin'ny toeram-pitrandrahan'ny Toliara Sainz izay 50 kilometatra ao avaratry Toliara. Misy arak'izany ny expropriation na ny famindran-toerana ireo olona amin'ny faritra voakasika tsy maintsy ho tanterahana raha ny fanamariana nety ny tompon'andraikitra eo anivon'izany orinasa mpitrandrahana izany. This program will now allow us to go to the next stage, which is determining compensation for land acquisition and for user rights in the area. Ny filoham-pirenena Eradonary Mampianina omaly dia nitondra fanazavana ihany koa. Efa tena ela be mitsy amatona maro no nandeha ny lafin'ny fitsaroana momban'izy io ary dia nandeha daholo ireo fitsirihana maro samihafa eo amin'ny lafin'ny fitoliana, eo amin'ny lafin'ny fitanterana sisy ka dia amin'izao fotoana izao zany efa mazavazava izy hoe mena daholo fitondram-panjakana daholo efa feno zany na fepetra maro samihafa ireo dia mena ny fahazavon-dalana izay erosy bebe kokoa zany amin'ny anatanterahana ny foto-drafitrasa io. Tatsika teo zao fa dia hoe ny feon-dalana ary zareo zany amin'izao fotoana izao hoe mijery ny azahoana ireo famatsim-bola rehetra mena izy ary afaka heritaona mivita izay zavatra izay. Ny fandaharana asa rehetra napetraky ny Toliara Sainz dia kendrena mba ahafahany mamokatra fasy mainty amin'ny taona 2024. Misy ny tetikasa eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana, eo ihany koa ny eo amin'ny resaka sosialy ary misy ny fifandraisana amin'ireo mponina voakasiky ny tetikasa. Tsy azo atao ambany zavatra ihany koa raha ny fantatra ny sehatry ny fiofanana na izany ho an'ireo izay asa mandritry ny fananganana foto-drafitrasa na mandritry ny famokarana. Tombanana mahesy ny $300 ny fampiasam-bolan'ny Toliara Sainz fa rehefa vita ny fanadihadiana antsoina hoe étude de faisabilité amin'ny taona 2024 vao fantatra ny tarehimarika mazava mikasika izay. Anisan'ireo orinasa mandray anjara amin'ny hetsika Salon des mines du pétrole et de l'équipement ny Toliara Sainz. Mitohy rampitso ary misokatra ho an'ny rehetra ny hetsika izay tanterahana etsy amin'ny Mainine Business Center Ivato.